Nampafantatra ny olana nahazo azy ny candidat Ramananirina Ian Wilfrid izay isan'ireo nilatsaka ho solombavambahoaka tany amin'ny faritry feno arivo Atsinanana iny. Nisy ny tena ny fitoriana izay natao azy ka mangataka ny tompona andraikitra mahefa mba hijery akaiky ny marina momba io tranga io. Ny tena ny andao raha tsika ny fanazavana. Avy amin'ny le didina voakan'ny CES mikasika ny tenako manokana izay lazaina fa ny deuxième liste koa dia chef fokontany tsy ny démission ka dia nampiasa ny fahefany tao anatin'ny commune anankitelo ka noho izany dia nifoanana ny vatoko rehetrarehetra tao anatin'ny commune anankitelo io dia eto azany dia ampafantatra ny vahoaka sy ampafantatra ny zareo mpikambana ny CS fa tsy marina le hoe chef fokontany tsy ny démission satria ity ny lettre de démission natao ny chef fokontany io tamin'ny 27 novembre 2013 ity taratasy ity dia azony CS anaovana fanadiadina manokana eny anivon'ny fokontany anivon'ny commune Vopeny ary anivon'ny district ny Feniriveste fa ary indrindra eo anivon'ny Senit eny anivon'ny commune zay zany ty zavatra ka noho ireo dia miangavy ny CS satria samy olona ny fidimbahoaka tamin'ny andro ray daholo na ny tenako na ny candidat ny filoham-pirenena tamin'ny deuxième tour ka noho izany miangavy ny CS mba hampime le zo afahana manao recours tahaka ny nameny zareo an'ireo candidat filoham-pirenena no hanomezana ihany koa anay candidat solombavambahoaka